Manoloana ny fahatan'ny rompisehatra amin'ny fikambanana na politika na sosialy na ara-toekarena sy indrindra ireo manam-pahaizana eto Fianaratsoa ny tsy fombiazan'izao fitondrana izao dia mitoetrany ny fanehoan-kevitra izay misarika ireo manam-pahaizana sy tena tia tanindrazana mba handray andraikitra amin'izao sao diso aoriana loatra ka naina na ho potika tanteraka ny firenena vao tonga saina. Vahoaka ny Fianaratsoa ve zany sa mendrika ny valo amin'ny telonjato ny kapoaka? Vahoaka ny Fianaratsoa ve zany sa mamendrika farim-piainana sahazana azy tahaka ny firenen-kafa? Vahoaka ny Fianaratsoa ve zany sa mamendrika courant mandeha mandavataona? Zanaky ny Fianaratsoa ve zany dia sa mamendrika manao examen baka ampitony manana zo amin'ny hoavy mangirana etompoko ny vahoaka ny Fianaratsoa. Sapatsika kehitriny fa nitota kely sy ny marari-tanana zao no mendraikitra toerana politika nan'olo Bovidy nan'olo Botedy eto Fianaratsoa manerana ny gasikara fantaronana tsony. Raiso ny adidinareo fa zao vela rovorovia nitota kely ny tanindrazana miova fa manala baraka ny tany misy ny toesaina miala tidy manandraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana. Raha hoavy ny fotoana tompoko lazy tompoko vavy dia porifoy eto anatrehan'ny lanitra sy ny tany fa tsy vitan'ny Fianaratsoa be lakilasy irery atsika fa indrindra fa Fianaratsoa misy atodoha. Aoka tsy ho faritany fakana vato introny ary tsy homena fampanantenana pokaty introny izahay eto Fianaratsoa fa mba ho isany ny tompon'antoka amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izay. Mbola farany tratrahoriana tokoa raha i Fianaratsoa mitamin'ny faritra hafa ka teny atsipy ihany ho an'ireo izay mikasa ny latsaka filoham-pirenena ihany koa moa izao. Efa maro ireo fikambanana no efa nanao antso tahaka izao ka asa mba hisy iainy ihany ve?